fitaovana politika intsony ny tompona andraikitry ny vondrom-baoaka itsinjara-pahefana fa tokony fitaovana mahomby ampandrosin'ny firenena izy ireny amin'ny mampiasa-panjakana azy. Zava-baovao maro no hita ao amin'ilay volavolan-dalàna izay efa ampelantanan'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ankehitriny. Pasimborona 700 kartosy fampiasa amin'ny kalibre 12 miisa 2,770 ary basy kalibre 16 miisa 5,200 notratehaka mpitandro ny filaminana ny seranantsambony Tamatavy androany. Piasa avy any Belzika izay ampiasaina amin'ny fampandriana ny filaminana, tsy nisy mipika ny mahakasika ny anaran'ny tomponentana. Tsy ampy ny baiboly eto Madagasikara, 20 isa-taona eo ny baiboly voatotany fikambanana papely baiboly malagasy. Lafo ny baiboly ankehitriny ho an'ny sarababem-bahoaka na dia efa mivarotra masokarena azy ny FMBM. Etsakilan'izay, miena ihany koa ny mpividy baiboly mirona amin'ny fampiasana baiboly numerika anaty finday, tablety, solosaina ny akamaroan'ireo mpivavaka ankehitriny. Farany, ady an-trano, ady poko, asa fampiroroana, fitiavan-tseza, fitiavam-bola, endriky ny heriseritra, hita amin'ny firenena maneran-tany amin'izao fotoana izao izay marika ny tsy fandriam-pahalemana. Ho an'ny zareo any Filipina, targetra ny hoe fandriam-pahalemana ho an'ny tena no mitondra ny fandriam-pahalemana maneran-tany. Etsika fanao isa-taona ny fandretana jiro faobe ho marika izany fitadiavana fandriam-pahalemana izany. Ny atsipiriny izay avy hatrany. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Falmirabany rehetra dao minazy rangany fanomezana tsara indrindra. Trust. Miaraka amin'ny Trust, mividiana entana ary mazahoa fanomezana be dia be. Mividiana entana amin'ny titina 2,000 fotsiny dia mazoto tablier. Ary arakaraka ny entana vidinao dia mety ahazo appareil sandwich ianao, machine à biscuit, glacière. Ampiasainy fitaovana Trust dia ho hitanao fa samy hafana. Trust. Tsara, maharitra ary mora ampiasaina. Tirelirany 4T plus ny sabotsy 4 mai zao. 151 910 000 FMG ny tontona. 151 910 000 FMG. 4T plus io ilay mitady soavaly dimy tonga voalohany. Tady dioary 151 910 000 FMG ny tirelirany 4T plus ny sabotsy 4 mai zao. PMU, vous l'avez. Tino atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanan'ny loto ho anam-pitatafika siny manodidina anosy zato feno arivo ambavady tokana sisisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anireto toeram-pivarotana ireto. Kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana. Zayahay. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un beau chine. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et Maîtresse. Daddy DJ, please take me to the party. Let the music play until the break of day. Vaovao, toujours meilleur. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Falmirabany rehetra dao minazy rangany fanomezana tsara indrindra. Trust. Miaraka amin'ny Trust, mividiana entana ary mazahoa fanomezana be dia be. Mividiana entana amin'ny titina 2,000 fotsiny dia mazoto tablier. Ary arakaraka ny entana vidinao dia mety ahazo appareil sandwich ianao, machine à biscuit, glacière. Ampiasainy fitaovana Trust dia ho hitanao fa samy hafana. Trust. Tsara, maharitra ary mora ampiasaina.
Ankafaliana indray tompo kilasy tompo vavy no iarabananao amin'izao ariva izao ao anatin'ity fampahalalam-baovaon'ny KOLO TV ity. Ety am-piandohana dia tsara ny mampafantatra fa manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Tsy izay izany fa Andriamatoa Ravelonjato Bernard azafady izay isan'izay nandray anjara tamin'ny famolavolana ny tolo-dalàna izay natolotra ny VPM MMM ny tenany. Iresaka amintsika izy ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity fa atolotra vanao avy hatrany aloha ireo vaovao politika nalaza androany. Mifangaro voraka ankehitriny ny iraka sy asan'ireo fahefana roa mpanatanteraka sy mpanao lalàna eto amintsika. Fahefana fahita anaty republikana rehetra. Tsy mety voarain'ireo mpanao politika malagasy mihitsy ny fisaraha-pahefana eo amin'ireo fahefana roa lehibe fototry ny fampandehanan-draharaha-mpanjakana amin'ny ankapobeany ireo. Ny mpanao lalàna lasa manao lalana sy fotodrafitrasa ary ny mpanatanteraka kosa andraso lava asa miandry inona nefa izany. Iandry Rarson no mitatitra ny vaovao. Tsy totosatra amin'ny farany fandinian'ilay fanitsina ny ordonnance 7/24 ohatraohatra ray tamin'ny 15 avril 7/24 io atoandro io satria nanambara ny filohan'ny voamerany lalàna raha zafa manatsolo lobo anitra fa tsy maintsy hoe ny avoloany mpikambana ao amin'ny Brao maharitra amaly ny fanasan'ny filoha-pirenena ery rajonary mampianina. Mampafantatra ny anareo zany fa manana fotoana any amin'ny président rajonary mampianina ny bureau permanent ariva amin'ny telo. Dia tsisy hoetony ny bureau permanent ariva dia sarotra tsisy tarika ny fivoriana eto raha amin'ny telo izay. Mametra-panontaniana ny mpanao gazety manoloana io fanasana io. Fa efa ny filoha-pirenena ve ny miantso solombavam-bahoaka eny amin'ny lapam-panjakana indrindra fa mpikambany Brao maharitra. Tsy atao magaga ihany koa raha misy solombavam-bahoaka ankehitriny manao asa fanasaovana amin'ny vatana amin'ny mpiarabelona aminy ka manao izany asa soa izany ho fahatapoko ho fatam-pirenena. Araka ny raha malala moa izany ny fampanantenana izay nataon'ny tenako teny amin'ny district ny Atsimon-drano tamin'ireny fotoanan'ny fampelezan-kevitra ireny dia nisy ny fitenenana teny tamin'izay fotoana izay hoe rehefa mandray karama ny tenako dia omeko ny sekoly sy ny fikambanana mitaiza zazakamboty eny Atsimon-drano ny karamako iray manontolo. Tsy azo lavina fa ireny solombavam-bahoaka ireny no mifanerasera mivantana sy mitaraina amin'ny vahoaka izay manjo azy isan'andro. Tsy midika velively kosa nefa izany fa anjaran'izy ireny no manatanteraka fotodrafitrasa mivantana misolo ny toeran'ny mpanatanteraka. Fa zany raha loloha solombavam-bahoaka ny mandridrano izany dia mba nahavita zavatra ihany koa aloha fa metrahako ny commissariat de police tao asoavana indrina ny tasy satria tsy nanana an'izany izay hatramin'izay. Manoloana izany rehetra izany tsy ahinoana feo ny tompona andraikitra na fahefana afaka mamerina amin'ny toerana tsirairay tsy isian'izao fifantsahana andraikitra hita miariary izao. Ny mpanatanteraka tsy fantatra miandry aniza na miandrinina fa mioboka anaty birao ny ankamaroany. Mpamoly janona eo amin'izay pejin'ny politika izay hatrany tsy tokony ho fitaovana politika intsony ny tompona andraikitry ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana fa tokony ho fitaovana mahomby ampandrosoana ny firenena izy ireny amin'ny mampiasa-panjakana azy. Zava-baovao maro no hita ao amin'ilay volavolan-dalàna izay tolo-dalàna izay efa teo am-pelantanana ny filohan'ny antenimera ankehitriny. Hofitintsika ny teboka izay nosongadina tamin'ireo tolo-dalàna ireo. Arondro fanadidina. Misongadina amin'ity volavolan-dalàna ity ny fanomezana asina ny tompona andraiky mpanjakana isan'ny tokony. Ny fanomezana azy ireo herintsika rehetra raha ipahefana ahafahany mamaly mivantana ny filan'ny faritra izay tantanany. Ireto no teboka izay tsy maintsy alana amin'izao fitondrana vaovao izao. Eo alohan'ny lalana samihafa efa lany andro momba ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ny tena fahefan'izy ireny. Mahalona ny filana raha-potodrafitrasa, ny resaka fananantany, ny olana samihafa hita mahalona ny asa fitrandrahana goavana, ny tsy fahafahan'ny faritra sy ny komina mamelanja ny arena ao aminy. Fa eo ihany koa ny fitsinjarana ara-bola hatramin'ny taona 2024 araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena mbola ny fanjakana foibe hatrany no mitana ny 5,900 ny volam-bahoaka sy ny vola avy any ivelany. Eo ihany koa ny famaritana ny farim-piadidiny izay saika ahitana zarazara ao anjakana ka saika ny olo-patatra sy ny namanamana trano no voatendrisahana andraikitra sy asa amin'ny faritra na toerana iray fa adino ny ponina. Eo ihany koa ny fanendrena PDS arak'izay tiana amin'ny toeran'ny olom-boafidy ny fiantraikany tsy fitovian-kevitra politika eo amin'ny mpitantana ka ahitana taratra ny faminganana ara-politika, tsy fahazoana famatsim-bola, tsy fahazoana karama izay zary miantraika amin'ny fiainan'ny ponina.
ankehitriny anefa fotoana tsara ahafana mametraka fototra tsara andringanana izany. Voafaritra ao amin'ny pasay marato ny tedi-bola ahafana manao ny fifidianana rehetra ka anjaran'ny governemanta ny fikarakarana amin'ity taona ity ny fifidianana eny amin'ny faritra sy ny komina. Tokony ho tanjona amin'ity taona 2024 ity arak'izany ny mijery fotony ary mandrindra ireo karazan-dalàna rehetra mba hanana fahefana avy amin'ny vahoaka ireo olona mitondra azy ireo fa tsy olom-boatendry sy arak'izay tiany mpitondra trany. Tombony ho an'ny fanjakana ohatra ny fampiakarana Europol tapitrisa ariary, ny fanampiana ny komina, ny fitsinjarana araka ny tokony ho izy ny tedi-bola sy ny hetra na ny décentralisation budgétaire et fiscale. Io no mahatonga ny hoe 300 ny volam-panjakana ihany no tantanin'ireo fitondrana akaiky ny vahoaka. Mazava ho azy fa tokony ho tafiditra ao anatin'ny fandrafetana ny tedi-bola-panjakana 2024 ny faritra. Zava-baovao maro arak'izany no voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna napetraky ny antoko malagasy miara-miainga izay efa voarain'ny filohan'ny anteny meram-pirenena ny alatsinainy 20 Mey farany teo. Isan'izany ny fametrahana ny fiara-midinika momba ny vola ampiasaina ataon'ny governemanta sy ny rafitra akaiky ny vahoaka toy ny faritra sy ny faritany ary ny komina, ny fandrindrana ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fifidianana ny be ny tanàna ny boriboritany sy ny mpanolo-tsaina isaky ny boriboritany sy ny fametrahana ny filan-kevitra Antananarivo, ny fanovana ny isa sy ny faritry ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ifanaraka amin'ny filan'ny ponina, ny famaritana mazava ny tena andraikitry ny PDS sy ny fepetra ahafana mametraka izany mba hialana amin'ny fampiasana azy ireny ho fitaovana politika sy maro hafa. Misy andiny ny 770 ity volavolan-dalàna ity. Iverenantsika izay resaka tolo-dalàna natolotra ny VPM MMM teny amin'ny anteny meram-pirenena ity Tsimbazaza izay rehefa avy eo miaraka amin'ny vahin'ny fampahalalam-baovao fa hotoizantsika kosa ny fampahalalam-baovao isan'ny nalaza tato ato tamin'ny fampahalalam-baovao samihafa na antsoratra izany na amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra samihafa na tsy misy profo azy ny fanontononana anaran'olona amin'ny resaka olana momba ny tany. Resaka politika sy fingana politika matetika no anton'izy ireny raha ny fahazarana nisy teto amintsika amizay ary mbola mitombo izany zavatra izany hatramin'izao isan'ny tandremantsika mafy eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM ny tsy hidirana amin'ny resaka tahaka ireny na izany azy nefa misy ny tranga misy profo maro izay iandrasana fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana maefa malagasy isan'izany ity tranga iray ity. Tany-panjakana eny Akorondrano andrefana ao amin'ny fokontany Tsaramasay ity namita amin'ny volana Novambra 2024 ity. Ity no profo ahafahana milaza fa marina ny vaovao ary tsy misy anaran'olona tonontononona be fahatany eto. Anairana ny tompona ndraiky mpanjakana izany andraindraikitra faran'izay aingana. Isan'ny fivarotana tany antsokosoko faraparana ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana teo aloha ity tranga iray momba ny tany misy manolotra eny Tsaramasay Akorondrano ity. Araky ny voafaritra amin'ity taratasy ity, herinandro monja dia vita ny fivarotan'izany ho ampelatana ny orinasa vahiny iray any Tomasina. Karana ny tompon'ny orinasa io araky ity taratasy fifampivarotany ity hatrany. Mbola ity taratasy fifampivarotany ity ihany no ahafantarana fa 7 andro monja teo anelanelan'ny 4 Novambra 2024 hatramin'ny 2 Novambra 2024 dia vita avokoa ny dingana rehetra nahazoan'ny orinasa antsoina hoe miotsoa any Tomasina ny tany-panjakana etsy Akorondrano izay efa nanomboka nisy nanolotra tsikelikely. Ny 4 Novambra no napetraka ny taratasy fangatahana teny anivon'ny domaine. Ny 5 Novambra vita ny fitsirina nataon'ny ministera ary ny 12 Desambra vita ny fifampivarotana 2,700 tapitrisa ariary ny vidiny. Ary hita miariary fa fivarotana antsokosoko sy natao maika dia maika. Tsy narahana fandiniana lalina ihany koa izany fa natao toy ny fifanarahan'ny sampinama ny voamarika mazava ao amin'ny taratasy fifampivarotana ity fa zone de recassement izany hoe toerana izay mitroka ny ranorana izany hoe lemaka ity tamin'mpanjakana tetsy Akorondrano namidy ity ary tsy tokony ho azo amidy be fahatany tahaka izao. Araky taratasy fifampivarotana ity hatrany izay nosoniavin'ny minisitra tamin'izany fotoan'izany dia voaporofo fa nisy ny fivarotana tamin'mpanjakana tsy ara-dalàna teto amin'ny firenena isan'ny lemaka Antananarivo toerana tsy azo totoa fa namiantoka ny an'ny ponina noho izany manampy amin'ny fisoroana ny tondra-drano anefa ity namidy noho ny antony tsy fantatra ity.
araka ny fanadidina nataonay tsy mahalala zany fifampifarotana izany akory ny komina Antananarivo renivohitra na dia komina aza no miantoka sy tompon'ny tany mitovy karazana amin'ny tranga fanotofana tany izay natezitra ny vahoaka tamin'ny taona 2024 ity tranga ity izay tranga iray vao apirofo marina rehefa olona akaiky ny mpitondra ankehitriny ireo indray tsikombakomba tamin'ny fividianana sy ny fifampifarotana n'ity tamin'mpanjakana ity re ihany koa fa misy olona voatontonona matetika amin'ny resaka bois de rose tafitro anatin'ity raharaha ity inona ndraikitra ho raisy ny fanjakana malagasy manoloany zao tranga izao. Araka nefa nambaranao tany am-piandohana dia manana vahiny isika ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity tsy izay izany fa Iravelonjato Bernard izay ny tenany moa izay isan'ny mpikambana teo anivon'ny CST tao aloha teo ihany koa ny solombavambahoaka teo aloha izany hoe fahin-telo lany député ny tenany ary isany nandray anjara tao amin'ny famolavolanany tolo-dalàna izay natolotry ny vondrona politika miaradia mialakasy miaramiainga. Inona no azo ambara, inona no antony hoe natonga anareo nanolotra nyny tolo-dalàna teny anivon'ny antenimieram-pirenena iny? Ny voalohany aloha dia miaraba ny mpanaraka ny vaovao ny KOLO TV amin'izao fotoana izao ary misaotra anareo ato anatin'ny KOLO TV nanasanay. Ny vonona politika na ny antoko politika dia manana didy ary manana andraikitra zay ao anatin'ny raharaham-pirenena zany dia manao tolo-dalàna. Afa mialala ny solombavambahoakany raha ohatra moa anatina ministera anankiray anatina gouvernement izy dia manao volavolan-dalàna zany manolotra volavolan-dalàna ka talohan'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka dia efa namolavola satria hoe hiatrika an'izany ao ny projet de société atao ao ny programme fa misy io satria fanamby-lehibe ilay ho an'ny firenena ilay fampandrosoana avy amin'ny alala ny fampiasana ny fitsinjaram-pahefana dia nametraka hoe misy adidy izay tokony ho atao dia satria ao anatin'ny volona politika miaradia malagasy miaramiainga misy be ny tanàna misy mibe ny tanàna misy mibe ny tanàna lasa député misy ny député teo aloha misy ny chef de région misy ny olona maromaro zay mpikatroka na acteur zay nandray anjara amin'ny fiainan'ireny vonim-boaka tsy raha-pahefana ireny nahita hoe zao ny zavatra mety zao ny zavatra tsy mety zao ny zavatra tokony matsaraina dia zay zany natonga an'le hoe namolavola an'ilay tolo-dalàna anankiroa ndray lalàna fehizoro zay mahakasika ny fitantanana ny raharaha manokany ny vonim-boaka tsy raha-pahefana zay isan'ny anankiray mametraka amin'ny foto-kevi-dehibe sy ny soro-dalana zany hoe manova n'le lalàna telo amin'ny sivola ohatraohatra dimy ary ndray dia ny hoe lalàna zay mahakasika ny vonim-boaka tsy raha-pahefana. Fifaninana nareo tao anatin'ny fifidianana fa naninona ny hoe atolotra ny anivon'ny antenimieram-pirenena na izy fitondrana amin'izao isan'ny hoe mpifaninana taminareo tao anatin'ny fifidianana? Misy zavatra anankiroa izy ny anankiray voalohany dia ny hoe anjaran'ny rehetra adidin'ny rehetra ny mampandrosa Madagasikara dikan'izay dia manana didy zany hitondra hevitra hamoaka ny hevitra zay heverina fa mety asoa indrindra atratrarana le fanamby ao anatin'ilay hoe décentralisation fa ny faharoa ny volona politika miaradia malagasy miaramiainga dia isan'ny hoe manohana n'ilay fitondrana dia le fanohanana zany atao avy amin'ny alalan'ny asa avy amin'ny alalan'ny asa fa tsy hoe manohana fotsiny ianao dia resa be ao anatin'izay fa dia hoe asa zay ny antony zany nametrahana n'izy hoe apetraka eo anivon'ny antenimieram-pirenena zay androm-panjakana anankiray manao lalàna afaka mandinika afaka manitsy ary afaka manatsara arakaraka ny fahitanareo anatin'le malina ny olona amin'izao le mahakasika ny hoe votoatiny inona ny ao anatin'io tolo-dalàna inona ny zava-baovao zany hoentinareo ao anatin'io tolo-dalàna io? Ny voalohany aloha zany ilay lalàna fehizoro zay mahakasika ny fitantanana raha manokana ny vonim-boaka tsy raha-pahefana dia misy andininy 200 ary le lalàna anankiray dia misy andininy 400 sy 300 ary izy io zany ny ataontsika hoe tombon-dahany ao anatin'ilay izy dia natao karazana boky lalàna anankiray misy boky be dia be
dia amin'izay fotoan'izay mora hita lay firindrana na lay cohérence ary mora hita moramora koa mampiasa azy amin'izay fotoan'izay zay aloha zany raha ohatra mahakasika an'ilay hoe forme na hoe ny fisehoany le izy fa ny faharoa hoe inona moa zany le fotoana foy fa asongadiko ny zavatra vitsivitsy le zava-baovao anatin'le izy mahakasika ny Tananarivo aloha Tananarivo zay manana sata manokana satria renivohitry Madagasikara ary ny zavatra hita zany eto amin'ny tanàna Tananarivo dia le resaka raharaha iny akaiky ny vahoaka ohatrany tsy de hita sosokavina tsara le mpitondra ao anatin'izay ny délégué au maire ny iraka amena azy dia sady hoe tsy tena mazava fantatry ny olona fa indrindrindrina ataontsika voafetra zay no natonga ny malagasy miaramainga vodina politika miaradina na hoe ao anatin'ny Tananarivo zany dia atao anaovana lamina vaovao dia reo le arrondissement na boriboritany anakenina dia natao lasa ametrahana ben'ny tanàna zany hoe misy ny ben'ny tanàna commune urbaine Tananarivo misy ny flakevitra municipal ny commune urbaine Tananarivo ary ny ben'ny tanàna sy ny flakevitra municipal dia fidina fa misy koa ny flakevitra ny arrondissement zay fidina izy avy amin'ny alalan'ny liste dia avy amin'ireo membre ao anatiny ilay flakevitra reo zay lany reo zany ny fidianana sady zareo no fidy no aolo ifidianana an'le hoe maire d'arrondissement zay zany ny zava-baovao anatin'le izy misy zany natao hoe conseil d'arrondissement flakevitra ny arrondissement dia misy ny maire d'arrondissement ary dia mitovy lenta amina commune urbaine de première catégorie na ny hoe commune ambony vohatra sokajy voalohany ilay arrondissement zay zany aloha ny anankiray ny anankiray ao anatin'izay koa dia ny hoe ilay chef de fokotany zany dia membre ao anatin'ilay conseil na le flakevitra fa tsy mandray anjara amin'ny fanapaha-kevitra zany hoe voix consultative izy zay zany no apetraka zay zany ny zava-baovao miaton'izay azonao asiana resaka kely hoe mahakasika an'le resaka ady tany aiza ho izy io satria fanahinana lalefa mihitsy resy tam'vaovao mialohan'le nidirantsika teo mahakasika an'le hoe fivarotana tany sy ny ady tany aiza ho aiza zay mahakasika an'izay vaovao zay satria zay zao no vaovao arahan'olona maso akaiky mihitsy mahakasika an'izay hoe fivarotana tany sy ny ady tany ahoana ny mahakasika an'izay momba an'io tolo-dalàna napetraka teny anivony ateny mira-pirenena io ny tolo-dalàna atao anatin'ity tsy miresaka an'izay ao anatiny an'le izy fa misy attribution na ny hoe misy anjara asa sy anjara andraikitra zay apetraky ny lalàna zay mitovy hoan'ny hoe ty misy statut particulier Tananarivo na sata manokana Tananarivo dia etsy amin'ny ilany misy koa an'ilay any amin'ny arrondissement zany hoe ilay maire commune urbaine afaka manome ampahany amin'ilay fahefana mamindra na hoe délégation amin'ilay fahefana amin'ilay maire na arrondissement fa akoatra zay dia isy lalàna sy isy didy zany hoe loi et règlement zay hanazava hoe inavy ny andraikitry ilay ao anatin'le maire d'arrondissement zany hoe fahaleovatena ny commune ny fokotany sy ny ohatr'izay zany tafiditra ao anatin'le tolo-dalàna tafiditra ao anatin'le tolo-dalàna tsy hoe fahaleovatena fa fizakatena anatin'izay an'izay ny tena hoe objectif anatanjona anatin'le izy dia ny hoe mba misy olona tompona andraikitra ary indrindra voafidy na dia ataontsika hoe tsy voafidy mivantana ary le maire d'arrondissement fa fidina olona zay voafidy zany hoe grands électeurs zany satria membre an'le conseil dia ireo zany no mijery misy olona akaiky ao anatin'izay an'izay ary manana budget izy manana teti-bola zay zany no anankiray ao anatin'le izy no faharoa rehefa olona voafidy dia manana an'izay ataontsika valim-babena redevabilité sociale ozany teny fa raha olona nitendreny izy tsy voatery amina redevabilité sociale amin'ny ilay ponina ao anatin'le izy eny ary sorany ianao zay zany no anankiray ao anatin'le mombana Tananarivo zay resantsika zay fa ny anankiray koa ao anatin'ilay
lay tolo-dalàna zay napetraka dia ny hoe nisan'ny manahirana ny be ny tanàna dia ny lefiny ny ady zoany izy mahazo manendry amin'ny lalàna vaofotoan'izao mahazo manendry fa tsy mahazo manala dia avy amin'ity tolo-dalàna ity zany a dia afaka manala mirevoke moa zany afaka manala n'lay ady zoa ohatra ka no ny antony maro samihafa ao anatin'la izy fa mba tsy sinny ataontsika miopefy a dia indroa ihany a no azo atao zay zavatra zay zay zany no anankiray ao anatin'ny ataontsika hoe zava-baovao anatin'la izy ny zavatra faharoa dia ny fametrahana délégué somary aloha somary fitipititsika ihany fa somle fotoana mandeha ina re ny ampahany ozy mahakasika n'le teneniviny commune délégué spécial zany hoe raha ohatra misy vacance de poste nataontsika hoe misy tsy fahafahana lay mera manao ny asa ao anatin'izay na maty izy nataontsika hoe nahantona zany a dia misy délégué spécial amin'izao fotoana zao rah manao délégation spéciale tonga dia miala man'le conseil ao anatin'ny an'le fa lizy zany a délégué spécial lasa lehibe ny misolo an'le maire ary mandritry ny roapolo amin'ny zato andro izy zany no miasa eo anatin'izay a izy dia lehibe an'ny mpanatanteraka tsy afaka milatsaka izy fa manomana ny élection fotsiny izy ao anatin'izay fa manatanteraka koa zay fanapa-kevitra no raisiny ny filakevitra communal na filakevitra municipal ary ny anankiray ao anatin'ny an'lizy io dia ny hoe marina vaovalaza ao anatin'ny andininy faharoa amin'ny dimapolo amin'ny zato anatin'ny lampandrenana ny hoe ary anatin'ity zany dia formalisena lizy zany hoe natao ho lasa ao anatin'ny lalàna le hoe ny chef de fokontany a dia lasa mpikambana ao anatin'ny filakevitra communal ary dia izy a tsy voix consultative zany hoe tsy manapa-kevitra ny maire sy ny filohan'ny filakevitra communal na municipaly amin'nasia lehibe teo renivohitry ny districta dia mpikambana ao anatin'ny filakevitry ny région faritra dia fa tsy manana voix délibérative ao anatin'ny an'izay ny zavatra nylazaina koa anatin'ity dia ny hoe tokony isy ny fanitarana an'ilay ataontsika hoe iraka sy ny tandrifim-pahefanana ny hoe mission incompétence an'le commune satria raha amin'izao fotoana zao ny commune dia ohatra fanamboarana ny EPP nefa ny CEG efa ela be nefa nikarakarainy commune ary zao ny olona efa manao lycée ny région efa miditra amin'ny institut supérieur arakaraky le hoe zao ny zavatra vocation n'le économique an'le région zay zavatra zay zany a dia hoe ilaina ny anatsarana dia zay zany isan'ny voalaza atao anatin'ity an'ity ary ny farany angamano zay aby na dia hoe tsy mola zay aloha zany tena farany am'ty fa farany olona zay ketoa dia ny fahafahany solotena ny région ny faritra mandray anjara amin'ny famolavolana ny tetibolam-panjakana sy lalàna fehan'ny volam-panjakana budget de l'état sy ny loi de finance ary mandray anjara ao anatin'le atao hoe conférence budgétaire satria ny banque mondiale milaza amin'izao fotoana zao hoe 5.700 ny vola dia mijanona aty amin'ny fanjakana foibe 5.700 no mandeha mankany amin'ny volomboka tsy ra-pahefana ka ny fandraisandreo anjara eo anivon'ny conférence budgétaire zay manao ny arbitrage hoe ohatrinona ny volamena ary ohatrinona no ananina aty dia ahafahan'lay faritra manana amin'ny programme sy mety hoe iadiny hevitra iadiny manao ady varotra izy anatin'izay manao plaidoyer eo anivon'lay conférence budgétaire mba azahoany ny vola ao anatin'le izy zay zany isan'ny zavatra vaovao dia ny anankiray moa dia ny hoe ny partenariat public privé resahana foana fiarahamonina tsy miankina sy mianina fa ato dia napetraka hoe misy cadre légal zany soratana ao anatin'ity ny fahafahana mametraka an'izay hoe ny fiaraha-miasa sy ny fanatsarana koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny solotena-panjakana ny sampanara-panjakana sy ny vondromboka tsy ra-pahefana misy convention zay azo atao zay voalaza hoe afaka manao convention satria ny olana misy ny sampanara-panjakana ampiasa-panjakana nefa manahirana ny fampiasany ny commune andreny sampanara-panjakana eo zany lisy le convention tripartite amin'izy anankitelo mba ahafahana zany ny mandoha vola n'le mpiasa-panjakana na ny andaminy tena na salan'izay na ny fourniture ahafahana manao étude
eny ary tsy ampony fotoanantsika raha iresaka betsaka nyty tolo-dalàna natolotry ny veonivon'ny VPM MMM tenynivony atenimera tya antenaina sady andrasantsika moa zany hoe mbola indrasantsika nytoyiny eny anivony zay antenimera-pirenena izay isorany ianao Andriamatoa Ravelonjato Bernard nanaiky ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovaon'ny KOLO TV tamin'ity alina ity. Misaotra anareo koa dia misaotra antsika mpanaraka mpijery. Fa pejin'ny politika ihany no anioizantsika ny fampalalam-baovao miady mafy ny tsy maty manota ny ankamaroan'ireo solombavim-bahoaka miisa 20 tonga niatrika ny fivoriana nanaovana ny fanitsina ilay ordonnance 2014 tsipika 001 makasika manokana ny fampandehanana ny antenimera-pirenena tsy tinampaka nandritra ny fivoriana io maraina io na ny fanitsina no natolotry ny gouvernement na fanafoanana ity ordonnance ity iray mantolo atevitra be toy ny mahazatra noho ny tranga Yadra Rarson. Nahemitra amin'ny fotoana tsy fantatra indray ny fanitsiny ilay ordonnance miovisan'ora tsy totosatra amin'ny farany izay no azo ilazana ny lahadinika sy asan'ireo solombavim-bahoaka ao Tsimbazaza. Amin'izy ireo tokony hampanarahana ny lalam-panorenana ny fandrafetany ordonnance io mila jerena ny lalàna fototra mifehy ny fahafahan'ny tsirairay ny lalàny ny fisaraha-pahefana ary indrindra ny fampitoviana tantana ny mpitondra fanjakana ambony rehetra eto amin'ny firenena. Manoloan'izany nanambaran'ny mpampiakaten'ny vaomera manokana nandinika sy nanao fanitsin'ity ordonnance ity fa ny fandravana tanteraka azy no fanirian'ny maro anisa fa tsy ny fanitsina. Efa lazaina fa le hoe antenimera-pirenena dia androm-panjakana maleo tena anankiray ary misy le principe de séparation du pouvoir araka ny lalàna zany dia remetiava le député en cause daholo aminay membre ny commission mahatonga andrareo mitako hoe zay tsy manaiky an'io amendement io zay nataonareo io fa zay mitako mihitsy ny abrogation an'io. Na fanitsina na fandravana hita amin'ny fandravandra fa ny fiarovana ilay immunité parlementaire sy ilay filazam-pananana tsy maintsy ataon'izy ireo eny amin'ny fitsarana avo no manelingelina azy ireo profon'izany no ny alan'ny filoha lefitra iray ny toeran'ny mpitarika fa tsy afaka amin'ny teny maneho ny heviny izy raha mitoetra eny. Na inona ady hevitra hita ao Tsimbazaza dia hita trano ny solombavim-bahoaka voafidy avy any Ambohidratrimo fa ny hevitry ny maro anisa trano no manjaka atao amin'ny antenimera. Efa nisy commission ad hoc ny asa nanokana izy moa mazava azy tsy maintsy tombontsom-pirenena foana nijerena satria zay olona voafidy vahoaka. 7 fotsiny ireo solombavim-bahoaka no niatrika ny fivoriana io maraina io 12 nahazoana fialan-tsiny raha nambaran'ny mpitarika sy eo maneho izany fa navitsy azy ireo solombavim-bahoaka no mivory ka zava-miantra mivatana amin'izy ireo no tapahina dia fotoana lava no tsy maintsy anatanterahana izany. Rahovina no iverena nandiniana indray ity resaka ordonnance 714 ity raha ny voasoratra amin'ny solaitra be hita tao Tsimbazaza tamin'ity andro an'ity dia ny fionan'ny ministry ny asa vaventy amin'izy ireo no lahadinika rahampitso amin'ny folora maraina. Makasika kosa ny trangam-piarahamonina no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity hariva ity. Roa taona lasa zay no voalazan'ny mpikaroka fa misy tafondro etsy ampamarinana saingy tsy mbola voafaritra mazava na ny isany na ny toerana misy azy. Androany tafondro iray no hitan'ireo mpianatra archéologie enina archéologie enina avy ao amin'ny sampana teny sy aisoratra etsy akanjo androany naharitra ora enina ny fikarohana ity tafondro ity raha ny fanazavana azo avy amin'ny professeur Andrenarivony Rafolo izay nitarika ny fikarohana tafondro anglisy tamin'ny voalohan'ny taonjato faha-20 mitovy amin'ny eny Ambohijatovo sy ny rovana Antananarivo ity hita ity. Toy izao ny fanazavana. Raha izao bikabikany tafondro avy any ivelany io fa tsy vita teto. Ny teto mantsy zany nisy nanamboatra ingalaborda tany Mantasoa. Ty bikany ity zao mitifitra makery mitifitra ny Ambohijanahary dia izy ity moa zao amin'ny maha hoe vakoka azy tsy apetraka etsony izy rehefa vita fandiniana azy fa ho ateritika any anaty rova na any amin'izay toerana mampety azy raha ohatra hoe afaka mandray azy moa ve ny tafika tsy vao mainka tsara. Trangam-piarahamonina trano saingy vaovao avy any amin'ny faritra mbasimborona
empolo sy telonjato cartouche fampiasa amin'ny calibre 12 miisa 2 sy telonjato sy telo arivo ary base calibre 16 miisa 5 sy 200 no tratehaky ny mpitandron'ny filaminana ny serana tsambony tamatavy ny maraina teo. Basy avy any Belgique izay ampiasaina eto amintsika no izao no tanany mpitandron'ny filaminana izao. Tsy nisy nipika atreto ny anaran'ny tompon'ireo fitaovam-piadiana ireo. Mitatitra ny vaovao amin'ny Antso Tarbiao ny mpanao gazety any an-toerana. Basimborana calibre 12 miisa 7 ary cartouche ho ana calibre 12 miisa 2 sy 7 sy telo arivo sy base calibre 16 miisa 5 sy 200 no tratehaky ny mpitandron'ny filaminana manokana amin'ny seranantsambony Tomasina androany tamin'ny folora maraina teo. Taorian'ny fizahana izay natao toy ny mazatsy amin'ireo entana izay miditra sy mivoaka tamin'ny seranantsambony Tomasina atao amin'ny Mall Saint izay natrehan'ireo mpitandron'ny filaminana izay tariana lehibe ny komitsara manokana ary ity seranantsambo ity dia andriamatoa lie dia fantatra fa nisy fiara Mercedes Fordon izay nahitana ireo fitaovam-piadiana ireo. Araka ny taratasy momba ity fiara ity dia miainga tamin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana aprily taona 4 sy 10 lasa teo ireto entana ireto avy any Belgique ny sambony mitondra azy ka izao nigadina eto Madagasikara izao. Tsy mbola namoaka avy hatrany ny anaran'ny olona tompon'ireto fitaovam-piadiana ireto ny avy eo anivo ny fitandrona ny filaminana nambaran'izy ireo fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana manokana izay iarahanan'ireo polisy sy ny gendarme eto tafitanana Tomasina izy ireo amin'izao fotoana izao. Ity ny fotoana natratrarana fitaovam-piadiana betsaka indrindra tato anatin'ny telo taona raha ny teto amin'ny seranantsambony Tomasina manokana no asian-desaka. Miteny azy ny sary raha ireo isan'ny fitaovam-piadiana ireo ireny ary manampitrotraka izany ny tsy fisian'ny fanambarana ny aloha makasika ny fisian'ireto fitaovana ireto izay midika fanafena tao anatina fiara ary azo heverina fa entina anamafisana ny tsy fandiam-pahalemana eto Madagasikara. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray dia tsy ampy ny baiboly eto Madagasikara. 4 isan-taona eo ny baiboly voatotan'ny fikambanana mampily baiboly malagasy. Lafo ny baiboly ankehitriny ho an'ny sarababe bahoaka na dia efa mivarotra masokarena aza ny FMBM. Etsekilan'izay ny eny ihany koa ny baiboly ny mpividy baiboly eto amintsika mirona amin'ny fampiasana ireny baiboly numerika anaty finday ireny na tablety izany sy solosaina maro ny ankamaroan'ireo vavaka ankehitriny. Misy ny vina anaovazana n'izay baiboly izay ataony ny foben'ny FMBM. Ivarakotsavy. Tsy mampidi-bola ho an'ny fikambanana mampapely baiboly ny fivarotana baiboly. Mivarotra fantiantoka izy ireo ankehitriny. Manodidina ny 5,000 SRL hatramin'ny 2,000 ariary ny vidin'ny baiboly iray. Arakaraka ny endriky ny baiboly tsirairay ny vidiny. Manana safidy maro noho izany ireo mpanjifa manoloana ireo baiboly isan-karazany. Baiboly protestanta eo amin'ny 2,000 SRL no mora indrindra zany. Dia 3,000 SRL dia mahatratra misy 4,000 misy 7,000 dia misy 9,000. Baiboly tsotra zany hoe carton fotsiny baoritra ny foniny tsy misy vavavolamena izany fa fotsifotsiny eo amin'ny sisin'le baiboly zany. Fa raha ohatra indray izy ka hoe miakatrakatra 4,000 zao dia cuir ny foniny dia misy vavavolamena ny sisiny. Dia miakatra indray izy 7,000 dia luxe ihany zany le izy. Dia misy an'le hoe onglet sisiny afaka tonga dia jerenao hoe Matthieu, Marc. Tsy fitadiavam-bola noho izany tsy afahana miteny hoe mahafaty antoka ny fivarotana ny baiboly. Tsy loharan'ny-bola ho an'ny mpapely baiboly ihany koa. Tsy voatery ho baiboly ho amin'ny endriny boky anefa no tadiavan'ny mpanjifa amin'izao vanim-potoana izao. Be mpitady hatrany amin'ny 5 sy 9 isan'andro ny baiboly amin'ny endriny numerika, izany hoe ireny ampidirina amin'ny finday sy tablety sy solosaina ireny. Manodidina ny 4,000 ariary ny sarany application ahafahana mamaky baiboly numerika ka mémoire interne mihoatry ny 10 mégaoctet no ahafahana mampiditra izany. Hatreto aloha dia mbola tsy manova zavatra loatra. Ary mampely baiboly ihany koa aza dia efa miezaka mandroso an'izay anao an'izay koa azy satria ny tanjona araky ny voalazako teo dia ny hoe ny ahatonga ilay tenin'Andriamanitra mihitsy hoe nampelantanan'ny olona kanefa moa tsy maintsy manaraka ihany koa zany ny zava-misy mba ahafahan'ny olona rehetra manana azy ka tsy dia mampaninona loatra akory na boky eny an-tanany na ny any amin'ny telefona na ny ohatry zany fa ny zava-dehibe dia ny hoe mandray ny tenin'Andriamanitra ny olona.
saika lamody ary ifaninanana amin'ny fiangonandehibe maro eto andrenivohitra ny fampiasana baiboly numerika saingy tsy ny kristianina rehetra no miombon-kevitra amin'izany manana ny asiny manokana ihany koa ny baiboly vita printy hoy ity kristianina tsotra iray ity. Ny soratra amin'ny toetra, ny soratra an-taratasy, version électronique indraindray lany virus, indray misy fahampotehany fa ny baiboly an-taratasy zany afaka misy foana ary tsaratsara kokoa. 7 isa taona eo ny baiboly voatotan'ny fikambanana papely baiboly eto Madagasikara. Azo lazaina otrabona ankehitriny ny fikambanana mapely baiboly satria nandritry ny 50 taona tsy nisy ny fanavaozana ny trano etsy Antaninarenina. Anisany hetsika ho fanavaozana izany trano foibe izany ny ho tanterahana manomboka ny asabotsy 24 Mey izay anasana izy ireo mpanakanto ara-pilazantsara eto andrenivohitra. Iny fanadidiny ivarikotsafiny no ivadiantsika amin'ireo maresaka avy any ivelany, ady atrano, ady boky, asa fampirorona, fitiavan-tseza, fitiavam-bola. Izay no endriky ny eritreritra hita amin'ireo firenena maneran-tany ankehitriny izay mariky ny tsy fandriampahalemana. Ho andry zareo atsy Filipina zao targetrany hoe fandriampahalemana ho an'ny tena izay mitondra ny fandriampahalemana maneran-tany. Etsika efa nao isan-taona izy ity ny fandrehetana jiro foibe ho mariky izay fitadiavana fandriampahalemana izay. Arahantsika ny fanadadiana izay tafiditra ao anatin'ny Guinness taona 2012 sy 2020. Tsy doro-tany eto no natao teto fa kosa fandrehetana jiro foibe amin'ny alalan'ny fanilo. Fanilo miisa 795 alina no nampiasaina tamin'izany ary olona maherin'ray alina no nandray anjara ankoatra ireo vahoaka nanatrika ity hetsika ity tany Filipina. Ipokolona ny velarantany maherin'ny 5 alina metatra tora-droa. Ny fanome fotoana teto amin'ity toerana malalaka ity ny vahoaka avy amin'ny lafy valinosy fa ankoatra ny hoe hetsika fanamarinana ny firaisakinan'ny zareo Filipin ao anatin'ny fandriampahalemana fa naminapetraka izao idirana ao anatin'ny boky zava-bita miavaka. Andian'ny vaovao amin'ny hetsika fitadiavana fandriampahalemana maneran-tany ity hetsika ity. Namontsana ny fandefasana arendrina miisa 5,7 alina ny taon-dasa ity zava-bita miavaka ny taona 2012 sy 2020 ity. Mazava ho azy efa ambolana na ny manana izany. Niantomboka tamin'ny fitadiavana hevitra ampiavaka ity hetsika ity aloha, avy eo ny fanangonana ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'izany ary ny afara tamin'ny fiantsoana amin'ny alalan'ny hainao manjery ny vahoaka hiatrika ity hetsika ity. Tsy latsa-danja amin'ny hafanampo amin'ireny fetim-pirenena ireny fa avonona ireto vahoaka sisiny ireto. Mahafinaritra mijery ireto fanilo indray rehetra ireto. Afaka laitaka ny toy izao ny alina 15 jona izay arahan'ny mpianakavy manao ny arendrina. Ry zareo rahateo efa manana ny hira manokana fanao amin'ity hetsika ity. Azo antoka fa raha misy ny finiavana ahavita zava-bita miavaka sy tsara lavitra noho izao isika malagasy. Inona moa no tokony olana raha hetsika tahaka izao no hanamarina ny tomba-vao malagasy ohatra. Fa melony sy ny hetsika iray iombonana tahaka izao, tsara ny fanaiky sy mifanaraka amin'ny daty ankalazana azy. Ampahafantarina anao fa aoriana izao fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao ny fandaharana mamami ary aorian'ny vaovao amin'ny fiteny frantsay kosa no anarahanao ny fandaharana mekamagy. Ny oronan-tsarontsika ho an'ny anio alina kosa indray le déshonneur d'Elisabeth Campbell ary ny oronan-tsary faharoa not safe for work. Dia inany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Isaorany ianao nanarika izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.